ho aminareo any ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Fifaliana no iarabana anareo rehetra izay manatrika eto na amin'ny alalan'ny haino amanjery na hatratra izao alahady farany taona izao. Alahady koa natokany fiangonana isataontsika manao izany hitondranam-bavaka ny fianakaviana. Alahady ihany koa izay amin'izany alahady hitondranam-bavaka ny fianakaviana izany dia misy fianakaviana mahazo fahasoavana satria manamafy ny fanekena izay natao tamin'ny batisa ny zanany dia tsy iza fa Andriamakajy finaritra Ezra izay isy fandraisana azy ho mpandray fanasan'ny tompo zany ary manasa ny rehetra koa satria amin'ny rehefa misy fandraisana fanasan'ny tompo dia mazava ho azy fa isy fandraisana fanasan'ny tompo koa anio. Ary ny farany efa tsy kely indrindra dia fotoana ihany koa natokany fiangonana isaorana ny fianakaviana Randrianarson mivady pasteur Ioby mianakavy zany izay miaraka tamintsika teto nandritry ny heritaona ngarangidiny nitondra soa teto amin'ny fiangonana ary no ny fandaminana eo anivon'ny FPMA dia voatendry hitandrina ny fiangonana FPMA Avignon izy mianakavy ireo dia fahasoavana koa zany satria avy eto amin'ny fiangonantsika izy ireo no lasa ndray ray aman-dreny ao Avignon dia fahasoavana ho azy ireo fahasoavana amin'ny fiangonana fahasoavana ho an'ny FPMA manontolo zany ary na itsika ary dia matsiaro faly satria zanaky ny fiangonana no lasa niandraikitra indray fiangonana any Avignon. Dia tsy tambo isaina ny fahasoavan'Andriamanitra ary izany indrindra no antony ivorintsika amin'izao fotoana izao amin'ny lohahevitra hoe mitombo fahendrena sy maty eo tia amin'Andriamanitra sy ny olona, tsy hoe mitombo fahendrena fotsiny fa maty eo tiako amin'Andriamanitra, tsy amin'Andriamanitra rery ihany fa sady amin'Andriamanitra no amin'ny olona rehetra koa. Dia izany indray no banjintsika zany amin'izao alahady ny farany taona izao. Bienvenue à toutes et à tous, comme ça a été dit en malagasy, c'est le dimanche de la famille. Chaque année, nous dédions le dimanche dernier de l'année pour porter en prière la famille. Et le thème, vous verrez, c'est grandir en sagesse et se rendre agréable à Dieu et aux hommes. Et nous avons le plaisir d'accueillir Fnard et toute sa famille pour sa confirmation et aussi pour dire merci, pour témoigner toute notre reconnaissance à la famille Randrianarson, pasteur Youb et sa famille qui était avec nous pendant presque une année, qui a apporté des bonnes choses dans l'Église et nous sommes vraiment reconnaissants. C'est un moment que l'Église, par le biais du comité, a décidé on va quand même témoigner, on va le dire merci à la famille. Donc, comme il y a une confirmation, donc vous êtes tous invités à la Sainte Seine, que soit vous êtes de passage ou vous êtes membre à Aix-Marseille et aux alentours. Zay ary no ela fa dia hiaraka hideran'ny tompontsika miaraka salamo iarahantsika mamaky dia amin'izany fiarahana mamaky izany dia ataontsika miadana izy ary tohizantsika amin'ny firana fanampiny 12 avy eo. Re tompon'izao rehetra izao endre ny fitiavako ny tranonao. Ny tenako ray manontolo ny mioby an'ilay Andriamanitra fela. Zafady kely ohatra mivanjanona dia tsy naheno feontsony so dia izany tsy dia maheno tsara zafady. Averintsika ohatrany tsy dia henoko tsara nareo zafady. Dia ny tompo sura efa maheno izy fa za mety tsy maheno. Lasa ritsika re tompon'izao rehetra izao endre ny fitiavako ny tranonao efa tsindrin-daona sady maninao teo akianja ny tempolinao
ny tenako ray manontolo no mioby an'ilay andriamanitra velona sambatra izay mitoetra ao an-tranonao ka afaka mideranao an-trany ny indray andro akianjan'ny tempolinao dia tsara tokoa no ny arivo any amin'ny toeran-kafa koa ao ambara varany tranonao no aleoko petrahana andriamanitra toy izay toetra eo amin'ny fonenan'ny olon-dratsy ry tompon'izao rehetra izao sambatra ny olona mitoky aminao amen. Isika faly tokoa zay tompo satria voreto amin'ity tranonao masina ity tempoly ity ary nisy mpanao salamo dia nilaza izany hoe tsara kokoa ny arivo andro tsara tokoa ny ray andro eo amin'ny tempolinao no ny arivo any amin'ny toeran-kafa faly zay satria novorianao eto amin'ity toeran'ity andray fahasoavana avy aminao arak'izay efa nitanisana teo sahady dia ampoky nyzany fahasoavanao zany izahay mianakavy ary ny fanirianay dia fianakaviana fiangonana tontolo mitombo ao aminao lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahafenon'ny Kristy mitombo izay satria natsanganao ho zanakao ary raha natsanganao ho zanakao zahay dia faly noho ny amin'izany satria velominao amin'ilay filazantsara ary noraisinao tamin'ny alalan'ny batisa izay mba hahatonga anay ho mpanompo mpanaradianao ary ny fiainanay ety an-tany para-pahatodinay any amin'ny raony lanitra amin'ny fiaonana aminao Jesosy dia ho feno fankalazana hatramin'izao ka mandrakizay resy lahatra zay fa fony mbola tsy aro zao rehetra zao dia efa tianay mianakavy ianao ary efa nifidy anay efa namorona anay tao amin'ilay zanakao araky ny endrikao ary menao ny fanahy masina ary andrasinao menao fotoana menao rendez-vous iaona aminao indray raha miala ety amin'ity tany ity zay
ahoana ny tsy obianay ahoana ny tsy falianay satria ny fiangonana irery ihany eto an-tany no hany mitaizanay amin'izany fahamarinana zany na dia mahafinaritra tokoa raha zany amin'ny toeran-kafa na dia mety efa vaomakomana aza ny réveillon isan-karazany dia ndray andro ao amin'ny tempolinao dia mihoatra lavitra no ny arivo taona na arivo andro any amin'ny toeran-kafa satria atrehanao satria menao fitahiana tsy lany amamina. Oui Seigneur, merci pour ce temps de culte que nous dédions pour la famille. Merci parce que tu nous as adoptés en Jésus-Christ. Merci parce que nous sommes tous persuadés qu'un jour vaut mieux, un jour dans ton temple vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur, et tu vas nous vraiment témoigner, attester la vérité de cette promesse. Oui Seigneur, tu nous as adoptés comme tes enfants. Nous te chantons et nous te rendons grâce pour cela. Nous te remercions pour ton évangile, pour notre baptême, pour ta volonté, pour la volonté de te servir, pour la promesse de ton éternité. Nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons Seigneur. Nous te louons car avant que nous te cherchions, tu nous as cherchés. Avant que nous te connaissions, tu nous as connus en Jésus-Christ. Et avant que nous venions ici, tu nous as convoqués. Reçois l'adoration Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afaka mipetraka isika. Hoenontsika ary ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Nous allons écouter quels sont les conseils de Dieu. Izao no lazain'ny amenina dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay niandohany zao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Indro mitsangana eo ambaravarana hoy ny tompo ka mandondona raha misy miaino ny feko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara isakafo aminy ary izy amiko. Zany no teny indray ambaran'ny tompo amin'izao farany taona izao dia ndehantsika andiny tena hitsakosako zany teny mamy zany zay ny tompo mandondona eo ambaravarana. Le tompony fahefana rehetra azony ataony miditra ankeriny tsisy asakana azy fa mandondona izy miandry atsika hanokatra ny fiainantsika dia ho fianakaviana mitombo tokoa isika satria fianakaviana mamovaravarana ny tompo, fianakaviana miara misakafo amin'ny tompo, kristianina mamovaravarana isan'andro amin'ny tompo, kristianina mitombo. Dia angina eo anatrehan'ny tompo ary sika. Eny tokoa tompo raha mandre zany sitraponao zany zay ianao lay
amen. Izany hoe ny fahatanterahany zavatra rehetra ianao le vavolombelona mahatoky sady marina, ianao le miandohaniny izao zavatra ary rehetra izao sy miazona azy ary antony no tonga mandondona miangavy mitalao eo ambaravarany fonay. Fa iza tokoa moa zay, na mihevitra ny tenanay ho iza moa zay, no lay Andriamanitra lehibe tsy hita pesipesenina amin'ny fahalehibiazana no mitalao. Raha ny tokony ho izy dia izay ny tokony andady, nefa ny mifanohitra n'izany no miseho ianao no mandondona te hiditra, ary tsy te hiditra anao ankeriny, anao amboletra, fa manaja ny safidinay ary te hiara isakafo aminay. Menatra izay Tompo, satria tsy miafina aminao nandritra n'iny taona iny, impiry ianao no teo avelan'ny fiainanay, impiry ianao no nitsirara inay, raha ny antso ianao impiry no nilavinay. Soa fa tsy ho avy tsara ianao na anameloka, fa tonga hanasitrana, tonga hanavitra, tonga hamela mielokay rehetra. Resy lahatra noho ny amin'izany fahalemena izany zay Tompo, tsy fahatanterahana izany. Mamindrafo aminay. Oui, Dieu Tout-Puissant, celui qui est fidèle, le témoin fidèle, c'est lui qui est vérité. Non seulement tu dis la vérité, mais tu es la vérité. Tu es à l'origine de tout et tu maintiens toutes choses, mais tu tiens à la porte de notre vie. Et tu quémandes notre réponse. Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons mis dehors. Tu sais mieux que quiconque ce qui a changé dans notre vie respective. Oui, nous venons à toi conscients de notre faiblesse et de nos manquements, de nos insuffisances. Mais tu continues, tu as béni et tu continues pour nous cette année qui s'achève. Accorde-nous encore le secours de ta grâce tout au long des jours qui viennent. Dieu notre Père, sûr de ton pardon, nous n'avons pas à craindre ton jugement. Garde-nous cependant d'oublier que nous ne pouvons jamais compter sur nos mérites, mais qu'il nous faut toujours faire confiance en ton amour. Fais-nous la grâce de donner, de partager plutôt que de recevoir, de servir plutôt que d'être servi. Seigneur, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne avec toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Oui, le pardon, c'est une parole qui relève, donc je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de grâce de la part de notre Seigneur. Oui, izy tompontsika izay mandeha ny teniko ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohina. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay ary amin'izany dia tsy hisy intsony fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Koa amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no hanambarana fa voavela ny elokareo satria nibebaka marina tokoa ianareo. Que le Dieu d'amour qui s'est fait serviteur et qui nous aime comme on n'a jamais aimé bouleverse votre cœur et qu'il vous donne sa vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen.
Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Toizantsika ny hira amin'izay feony Wayne Vicente. Ary miroso avy hatrany amin'ny fahamakina ny soratra masina. Tiangatahana ireo fianakaviana mba ho avy amin'izany. 7:70 andiny voalohany no irosotsika amin'izany. Baba, mbola faly misaotra anao zary Andriamanitra be famindrapo satria noho ny famindraponao matoy izao anay ary nahatratrarana izao fotoana farany taona izao. Ny taona no farana tompo fa aminao kosa dia manavao anay hatrany ianao isan'andro ary ankehitriny dia mbola tonga indray ny fotoana izay hanavoazanao anay amin'ny alalan'ny teninao, apetraka amin'ny fitarian'ny fanamasinao ny ireo izay tondra zany teninao zany ary sokafo ny fonay tsirairay avy mba ho vonina andray zany ary ho fifaliana ho anay tokoa ny fandraisana zany teninao zany Tompo. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zany vavaka zany. Amen. Nous commençons la lecture dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, puis dans Genèse chapitre 21, versets 1 à 3. Au nom de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit : « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit : « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné.
Nous continuons la lecture dans Hébreux chapitre 11 du verset 8 au verset 19. Hébreux chapitre 11 du verset 8 au verset 19. Au nom de Jésus. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où aller. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui devinrent tous deux héritiers de la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah elle-même, bien que stérile, fut rendue capable d'avoir une descendance alors qu'elle avait passé l'âge d'être enceinte. En effet, elle eut la certitude que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est ainsi qu'à partir d'un seul homme, Abraham, pourtant déjà en âge de mourir, sont nés des descendants nombreux comme les étoiles dans les cieux, innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des gens de passage sur la terre. En reconnaissant cela, ils montrent ainsi clairement qu'ils recherchent un pays qui serait le leur. S'ils avaient pensé avec regret à celui qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En réalité, ils désiraient un pays meilleur que celui-ci et qui se trouvait dans les cieux. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu le mit à l'épreuve. Il se montra prêt à offrir son fils unique alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit « C'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. » Mais Abraham estima que Dieu était capable de ressusciter Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils et ce fait a une valeur symbolique. Nous terminons la lecture dans Luc chapitre 2, versets 22 à 40. Luc chapitre 2, versets 22 à 40. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Sara ny tompo ny filazantsara. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira. Oui, Seigneur, nous savons qu'un chant, c'est une prière 2 fois et tu nous as entendus, tu nous entends nos prières. Et qu'il soit vraiment ainsi, parle, tes serviteurs ouvrent leur cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons cette prière. Amen. Petraksika. Mitombo fahendrena sy mateotsia amin'Andriamanitra sy ny olona, zay no lohevitra izahana hompanjinina zany amin'izao alahady farany taona izao. Sady alahady farany izy no mbola farany taona koa, dia tsotra no hitondrantsika azy hoe ahoana tokoa moa no ahafahana mitombo fahendrena izany. Dia raha manaraka mivaky teny teo isika, dia tsy misy mihitsy fitombona amin'ny fahendrena raha tsy misy finoana aloha voalohany indrindra. En fait, on ne peut pas grandir dans la foi en sagesse si on ne croit pas, si on n'a pas la foi en Dieu, comme Abraham en première lecture. Abraham n'a des fa antidara izy, tena hoe 7 taona tsy manana taranaka, mbola tsy niteraka nefa nisy teny fikasana tany amin'ny Genesis 12 hoe avy amin'ny taranaka ao ny hitahina ny firenena rehetra. 7 taona izy mbola tsisy mangirana. Ny vadiny 5 taona Sara, aiza ihany ilay fanekena zay nataon'Andriamanitra. Dia tonga tamin'ny Andriamanitra araka mivaky teny teo ny teny Genesis 5 nanontany izy. Zao no fanontaniany Abraham, aiza le taranaka zay nomenao fa namaly ny tompo hoe zao ny fanontaniany Abraham, inona nomenao ahy izao ity efa ho faty tsy mana taranaka. Ary Eliezera
le mpitandrina ny ato an-tranoko zany mpanampy ao an-trano no andova azy satria ianao tsy nanome taranaka ohatrany misy fanomezantsiny kely ihany hoe aiza le taranaka atao tsy tanteraka ihany Eliezera ve zany fa ny tompo ilay tsy mba mahay mandainga zavatra anankiray ihany ny tsy ainy dia ny mandainga dia hoy izy hoe tsy andovanao Eliezera fa lay ateraka ao nao no andova izany. Dia Abrahama mitsiny ahoana koa ary no atanterahany zany vadoka efa azo lazaina hoe ménopause araky ny siansa moderna za efa antida 7-10 taona dia noentin'ny tompony voaka teny ivelan'ny tranolay izy dia nilazany hoe jereo ny lanitra. I Abrahama ty mantsy no razam-beny magy avy any Kaldeanina izy io ka reo magy reo hitantsika amin'ny taona vaovao io raha sitrapon'Andriamanitra mbola velona tsika dia reo le mpahay mandinika ankitana dia tena noentin'Andriamanitra any amin'ny domaine mihitsy izy hoe ao amin'ilay zavatra hainao re Abrahama jereo reo Isao reo raha hainao no manisa azy. Dia teo i Abrahama tonga dia nangina dia niteny dia rehefa avy nijery ny lanitra izy nijery ny kitana izy hoe Isao reo ianao le mahay io tsika nge rehefa le mahay mieritrehitra hoe mahay zavatra io dia oentin'Andriamanitra amin'iny domaine iny dia eo tsika tonga sainy hoe aiky je suis limité plus j'avance plus je suis à la rencontre de ma petitesse, je suis entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est pour ça que rares sont les chrétiens qui se gonflent. Un chrétien ne se gonfle pas et un gonfleur ne sera jamais chrétien. Dia teo i Abrahama nanisany kitana izy teo tsy haiko zany ny anisan'ireo dia mbola nampian'Andriamanitra hoe i Abrahama toy izao no isan'ny ohatr'ireo ny taranakao. Dia nanolona n'izay tenin'Andriamanitra izay Abrahama na dia hoe tsy voaisany hitany kitana dia izao no teny ary Abrahama nino dia neken'ny tompo na neken'ny tompo azo marina izany. Ny fitombona zany dia tsy misy fitombona azo heverina zany raha tsy metomboka amin'ny finoana. Zay le izy. Ary ny finoana dia tsy misy mampitombo amin'izany finoana zany ohatrake raha hijery chat GPT zao nareo zany malaza amin'izao zany rehefinahitra en tape dia mamoaka zavatra be dia be io na makany amin'ny GAFAM. GAFAM c'est Google, Facebook, Amazon et Apple. Fa tsy misy amin'ireo mihitsy maniraka anao hoe mandehana makany amin'ny tempoly, mandehana makany am-piangonana. Fa ny ataon'ireo ara dia manome anao dokam-barotra publicité hoe amin'izao farany taona izao ary misy foie gras, za tsy miteny asa mihinana foie gras, ary misy alipandizana, ary misy an'izao, ary misy an'izao, ary misy an'izao, fa tsisy amin'ireo mihitsy hiteny hoe mandehana makany amin'ny tempoly. Ny salamo vakitsika teo nefa vao nanomboka amin'ny fotoam-pahavantsika dia ny indray andro ao amin'ny tempolinao tahaka ny ao anao izy. Arrive taona, vaut mieux un jour dans ton temple, dans ton sanctuaire, que 1000 ans ailleurs. Zay le izy zay dia ny olona te hitombo zany voalohany indrindra dia tsy maintsy mino izy ary ny finoana avy amin'ny toriteny ary ny mitory ny ten'Andriamanitra dia ao amin'ny fiangonana. Dia eo tsika amin'izao farany taona izao mandinika hoe ahoana ny investissement amin'izany fandehanako any amin'ny tempolin'Andriamanitra zany. Raha ao reriny no hahenonana izany teny mampitombo izany, manome finoana izany. Dia anjarantsika za tsy afaka hiteny amaly eo amin'ny toeranao. Andriamanitra raha afaka mamaly eo amin'ny toeranao fa voalaza teo hoe mandondona izy ry zareo. Tsy izy mihitsy no andeha amaly eo amin'ny toeranao nefa azo ny atao zany. Za natehanao an'izany ary tsy vitako. Tiako hoterena ianao hoe minoan'Andriamanitra, minoan'Andriamanitra. Fa tsy ho vitako zay. Na dia ataoko azy. Andriamanitra indray mahavita an'izay, azo ny atao zay. Fa tsy manaja ny safiditsika izy. Si Dieu nous forçait, on ne sera plus des hommes et des femmes libres, mais comme des robots. Voalohany zany faritana tsy pihana dia zao tsy afaka miandrandra fitombona amin'ny fahendrena izany ny olona anankiray, kristiana anankiray,
ny tokantrano anankiray ratsy mino aloha izy nefa ny finoana dia ao amin'ny fiangonana no hanovozana azy be deabe ny hoe youtube ery facebook tsetye fa amin'ny fiangonana reny nge virtuel misy zavatra azo raisina fa tsy vita noviana izany atao hoe fiangonana zany faharoa satria ny fotoana miazakazaka dia zao ny kristiana na ny fiangonana na ny fianakaviana te hitombo na mitombo dia zao feno fankasitrahana an'Andriamanitra izy feno fankasitrahana an'Andriamanitra izy amin'ny zavatra rehetra na ny eritreretino soa na ny eritreretino ratsy azy zany hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra misy zavatra moa tsy eritreretintsika dia eo tsika menimeny hoe fanao anary zao no niseho ohatra ny Abrahama Andriamanitra ny inony Andriamanitra naniraka azy ny antso azy elao ny tarany ny avandrainao sy ny rehetrarehetra dia mandehany ianao fa omeko tany Kanana omeko taranaka tsy hita ihany le izy na raha tsy tao ny finoana i Abrahama dia eritreretina fa feno fankasitrahana trano izy une famille ou un chrétien une église qui mène une vie de reconnaissance en toute chose dia izay le izy ka miseho amin'ny lafiny voalohany zany zay fankasitrahana zay dia miseho amin'ny fankatoavana reconnaissance dit obéissance dans la Bible tsy hoe makasitraka fotsiny hoe misaotranao tompo fa nahazo an'izao sy zao azo atao zay fa ny fankasitrahana koa dia eo amin'ny fankatoavana tsy amin'le hoe recevoir ihany mais dans l'obéissance dia hitatsika le izy hoe fankatoavana fankatoavana zany teo amin'ny Marie sy Josefa indray raha hitsambikina any amin'ny vaky-teny fahatelo tsika amin'ny filazantsara dia zao nakatoa sy nanatanteraka ny fomba fifampitondrana tao amin'ny fiangonana izy amin'ny fomba fivavahana tamin'izany na ny lalàna na ny sitrapon'Andriamanitra reconnaissance qui se traduit dans l'obéissance à la loi zay iny satria izy mbola zanaky ny testamenta taloha zany eo anelanyelany dia ny lalàna tamin'izany no narahany dia hitantsika hoe amin'ny andininy faraiky amin'ny roapolo amin'le vaky-teny Luka voalahatra an'io ny Luka toko faharoa dia voateraka i Jesoa toko faharoa zany amin'ny andininy faraiky amin'ny roapolo asinareo raha manaraka fa izao no misoratra ao mampiseho amin'izany fankatoavany Josefa sy Marie zany le mpivady voatera-bao inona ny tonga tao anatin'ny sainy voalohany une semaine après la naissance de son fils Jésus tonga ny fotoana amorana ilay zaza no ny afaka herinandro une semaine ary natao hoe Jesosy ny anarany zay zany le fankatoavana dia zao ny priorité dia hoe zay ny fampitondrana teo amin'ny testamenta taloha hoe voateraka avalona ny zaza dia atao famorana na mangatsiaka andro na mafana ny andro na ete io na avy ny orana dia izay ny tenin'Andriamanitra dia nakatoa an'izany Josefa sy Marie mety mba halay-panahy ohatrantsika amin'izao fotoana izao ihany izy hoe voateraka dia inona moa zany ny akanjo amin'ny voaloha aloha mbola tsy teraka kory ary dia efa misy an'le cérémonie gender inona moa le izao dia le avoaka amin'ny ballon dia tsy miteny hoe ratsy reny fa ataovy reny fa azadino hoe le priorité an'le fankatoavana ny tenin'Andriamanitra une semaine après une semaine plus tard c'est le moment de circoncire l'enfant raizay faharoa on lui donne le nom de Jésus et ce nom c'est pas même eux qui ont choisi c'était l'ange qui annonçait c'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte fankatoavana ane zany tsy mieritreritra ny fa nahoana ary tsy izay zay ve nitady asinenika petrety le olona moderna amin'izao indraindray ary amin'izao rehefa ame anarana zaza ho an'ny zanaka
miditra grand-mère, miditra grand-père, dia ny avy any amin'ny rangady, ny avy any amin'ny ramatoa, dia lasa 1 kilometatra ny anaran'ilay zaza satria ampidinao daholo raha Georges ny anarany, mialatsinona misy Georges eto. Ka vavy ny anaran'ilay zaza kely dia Georgette, dia asiana Jean izy ohatranay, dia Jeannette, dia aty andafy tsy tafiditra intsony. Za tsy miteny hoe aza manao an'izany, fa ny tena tiana tongavana dia izao hoe fankatoavana. Ataovana famorana, nataony zany, tsy nangatakandro izy, ary ny anarana dia nataony. Tonga ny fotoana tsy maintsy ahatanterahana ny fomba fivavahana fidiovana. Zay na le zaza, fa ho amin'ny Maria indray, ho amin'le reny, ho amin'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany dia voasoratsatra tsara mihitsy ho vakiko aminareo le izy hoe ao amin'ny Levitikos 12 no misy azy. Ary mandritra ny raha misy zany vehivavy ny andro volana ka terada dia aloto izy satria misy raha latsaka, loto zany impure zany, tsy hoe saleté mais impureté. Mandritra ny 7 andro izy zany dia impure, tahaka ny aretan'ny fahalotony amin'ny fadimbolana satria ohatran'izay koa ny fadimbolana règle. Amin'ny andro 13 andro aorinan'izay kosa no mbola idiovan'ilay vehivavy no izy verra teo ampiterahany, ka tsy hikasika zava-masina izy na hiditra any amin'ny toeramasina. Zay zany manjoan'ny vehivavy tamin'izany fotoana izany, teraka ianao dia tsy mahazo makany tempolo fa tsy maintsy aloha ianao manao rite de purification. Et c'est bien réglementé hoe 33 jours tsy mihoatra. Izy ireo tsy miteny fa maninona Jesosy ny tsy atao 30 raha amin'ilay vanim-potoana iainantsika amin'izao nga mandeha mananga da azafady fa maninona ny tsy 30 fa maninona ny tsy 20 tsy maninona. Zay ny tenin'Andriamanitra, ary misy ny mpandinika dia malala hoe misy antony matony zaza avalona kay no forana amin'iny siansa moderna mahita amin'izao fa ny cicatrisation aingana indrindra amin'ny teknika zay fa neviny hafa mbola hafa. Dia mandra-pahatapitry ny andro fidiovana zany. Raha misy kosa vehivavy terabavy, raha terabavy indray zany dia aloto indray izy tahaka n'le teo ihany, fa raha 13 andro no voatery tsy maintsy hijanonana tsy ahafahana mikitikidika zava-masina, dia 19 andro kosa indray raha terabavy ianao. Dia rehefa tapitra ny fetrandro fidiovana araka n'izay zaza natera ny nalàna vavy, dia izao indray no consigne ao amin'ny soratra masina: manatitra any amin'ny mpisorona zanak'ondry anankiray efa iray taona. Tsy hoe izay zanak'ondry hita eny an-tsena eny dia fa tena hoe voafetra tsara, ray taona ary tsy misy klema. Misy teny any amin'ny Malakiana tsy diso dia hoe mba manolora angenareo izy fanatitra ho an'ny gouvernoura dia fanatitra misy klema omena azy raha tsy mahamainareo. Zany hoe ny zanak'Andriamanitra efa nitao izany hoe rehefa manome zavatra amin'Andriamanitra dia zavatra tsara atao. Rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra dia atao tsara. Dia zanak'ondry anankiray heritaona no atao sorana dorona manontolo ary voromailala. Fa raha tsy manana kosa le olona fa mety sahirana izy dia misy option anankiray, domoina anankiray zany, tourterelle raha tsy diso any andikana azy amin'ny teny frantsay, zay no atao fanalana ny ota. Zany hoe misy option zany, raha manana katao ianao dia afaka manome zanak'ondry heritaona, raha tsy manan-katao ianao fa sahirana dia misy option anankiray hoe domoina anankiroa. Dia ireo fantatry ny rehetrarehetra ireo fanatitra ireo tsisy hoe afenina. Sao dia mahamenatr'olona hoe domoina ray dia hitany olona tsy manana. Ary Marisy Josefa zao anisan'le tsy nanan-katao izy, tsy nanana nanome ondry dia domoina nomeny. Raha amin'ny vanim-potoana moderna amin'izao azalazalazainy zany fa manala-baraka olona. Ifa zany ny tenin'Andriamanitra. Na hoe manao ondry le olona dia hoe mampisehoseho olona le izy. Izany ny fitondrana teo amin'ny fiangonana tao amin'ny testamenta taloha. Izany no lalàna ny amin'ny vehivavy teradana ny terabavy 19 raha tsy tratra ny ananany ny zanak'ondry dia hitondra domoina roa na voromailala roa izy ho atao fanatitra. Voilà la législation dans l'Ancien Testament, et Joseph et Marie, ils ont accompli. Pourquoi ils ont accompli? Parce qu'ils voulaient grandir.
raha olona zany te hitombo dia mila maka tokoa ny voalaza ny soratra masina. Tsy atao option, tsy atao safidy io. Tsy ohatrany hoe vidy eny amin'ny grande surface dia eo amin'ny rayon le izy dia alaiko ty dia tsy alaiko ty dia atao ohatran'izao. Zao ianao raha mividy fiara dia inona ny lokony? Mbola tsy tonga le izy dia ataoko gris foncé métallisé, asiako jantalu, ataoko an'izao le option. Dia izay koa mamola volansaintsika amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny fiangonan'Andriamanitra hoe tiako ty, tsy tiako ty, te hanao an'izao dia ty tsy ataoko, ty toerany ty, ianona ny tiako iarahana miasa fa ianona tsy tiako, sahala amin'izao ohatrany lasa safidy le izy. Nefa eto dia izao, izay ny tenin'Andriamanitra dia nanaiky an'izay Josefa sy Maria. Fa manaraka an'izany dia izao, teo zany izay maromaro zay satria te hitombo reto olona reto, dia nentiny Maria sy Josefa tany Jerosalema ny zazakely mba hatolotra ny tompo. Satria voasoratra atao amin'ny lalànan'ny tompo hoe atokana ho any lahy matoa rehetra. Zany koa ça a été légiféré dans l'Ancien Testament hoe zay teraka ny lahy matoa rehetra na biby na olona zany dia ho atokana ho an'ny tompo. Eto dia te hanitsikely satria misy fiangonana ary tsy mitsikera novinanoviana fa ny tenenako azy antsianantsika zay mety ho voasarika izany. Misy fiangonana tsy manaiky mibatisan-jaza hoe tsy ara-dalàna. Dia rehefa tsy manaiky mibatisan-jaza izy tsy ara-dalàna dia le zaza zany tsy atao batisa. Tany amin'ny testamenta taloha izy atao famorana, fa rehefa aty amin'ny testamenta vaovao izy circoncision batisa natao. Dia zay tsy manao batisan-jaza ny kristianina zany fa andrasanay izy rehefa lehibe isafidy. Dia eo izy tonga eo ny sainy amin'izay hoe raha sanatria ka maninony ty zaza ty dia ahoana io zany lazainy hoe tsy pino le zazako, tsy atao batisa le zaza satria tsy pino. Dia tsy pino mazava ho azy very. Dia mba hianestesiena le conscience dia hoe atolotra le zaza dia lasa misy an'izao hoe fanoloran'ny zaza. Or, dans la Bible, c'était prévu pour le premier-né mâle uniquement. Asa razanareo le izy. Ny voaloha teraka ihany no atolotra ho an'ny tompo. Ary na biby ary io. Dia le fampianarana amin'ny fiangonana zay tsy ataontsika, zay misy amintsika nandray hoe allo pasteur atolotra ny zaza fa zany ny malaza. Any ho any. Tsy ara-tsoratra masina zany. Raha ohatra ka te hanao an'izany dia atoloroko io rehefa teraka ny saka ohatrany, ny lahy matoa ny saka, ny lahy matoa ny alika, na ny lahy matoa ny ondry. Fa na ary ny vehivavy aza atolotra koa. Satria izay ny ao amin'ny soratra masina. Fonoteny kely zany satria tsika indraindray efa tsy mianatra soratra masina intsony dia maheno fampianarana ria dia manaraka. Na lazay aloha fa ny fiangonana ny tsy manao, fa fiangonana mampianatra an'izany isan'andro isan'andro. Dia iny Maria sy Josefa nanolotra ny zanany Jesosy. Zany hoe efa sady atao famorana izy zany satria mbola en transition izy le famorana eto tsy mitovy amin'ny famorana antsika malagasy amin'izao aloha koa ahitsy. Fa les signes de l'alliance de grâce dans l'Ancien Testament iny natao hoe avalona iny tsy maintsy atao. Fa amin'izao io na atao izy na tsy atao amintsika malagasy efa hygienika le izy fa tsy hoe misy fidirana ao amin'le fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra. Dia eo le fa fidiovana ho an'ny Maria ary eto indray Josefa dia mitarika ny Maria hanolotra ny zanany ao amin'ny tompo eo amin'ny tempoly ary zany rehetrarehetra zany dia ao amin'ny tempoly nanaovana azy fa tsy hoe misafidy toerana hoe ariana anynariny mety amiko. Tanareo izay fankatoavan'izay reto zany dia izao le zaza atolotra, le ramatoa manaja ny soratra masina ary rangahy mitaona ny ankohonany anatanteraka an'izany ary manolotra ny ankohonany amin'Andriamanitra. Voilà une famille qui grandit. Ndrehetrarehetra ao dolidoly, zaza, ramatoa, rangahy, tsisy mihitsy any ivelany ihany. Raha ohatra ka zao hoe mety nisy fotoana ihany ohatrany hoe ho any amin'ny stade Vélodrome Josefa dia Marie sy Josefa, Marie sy Jesosy makany amin'ny tempoly. Bon, supposition iny.
atokany ho any laha matoa rehetra ao amin'ny israélita na olona na biby fiompy fa hay ireny. Zay ny antony présentation des enfants dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est jamais le remplacement du baptême. Deux choses différentes. Une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. On lui donne le nom de Jésus. Et après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification, comme la loi le demande. Et après, ils ont amené Jésus pour présenter au Seigneur dans le temple. Et Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande, c'est-à-dire 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Zany hoe tsy nanaka anazy mihitsy, tsy manaka ataotsika ry chéri malala dia andao tsy anao misy azony atao foana eo ary ny lalàna mametraka an'izany. Ary zany amin'ny fiangonana rehefa manao zavatra tsika natao hoe voalohambolana na antsoina hoe adidy. Taloha mantsy hoe adidy dia ohatrany hoe zavatra vesatra be fe voalohambolana fankasitrahana dia zao zay azonao atao omena. Tsisy hoe didy tsy maintsy zao. Fa zay no anananao dia zay omena, zay ny ao amin'ny soratra masina. Zany ny fifitondran'ny fiangonana, tsy pasteur na braona ny komity ny manao an'izany. Fa zany ny fampitondrana ao amin'ny fiangonana dia zao ny ahafahan'ny olona tsiray manan-katao izy dia manao zay azony atao, tsy manana izy dia tsy maintsy misy azony atao eo fa tsy azo heverina mihitsy hoe misy olona tsy afaka hanolotra ho an'Andriamanitra satria fankasitrahana iny. L'enfant, Joseph, Marie participent sans exception selon leurs moyens. Faharoa nisy rangahy anankiray koa. Io zany reto zany dia zao le zaza dia Marie sy Josefa jeune dia tombo izy dia makatohany dia netrehitra izy kary zareo ny tanora fa zay efa zokonjokony dia ahoana zany ny toeranay dia misy zokonjokony koa voalaza teo efa nresantsika hoe Abraham efa antitra be izy fa mifikitra amin'Andriamanitra foana izy dia voalaza teo ihany Simeona. Tao Jerosolema tamin'izay dia nisy lehilahy natsoina hoe Simeona ny anarany. Manao ny Simeona io olo-marina izy. Ary tsy vitany hoe olo-marina ihany izy fa mpivavaka zany lehilahy zany. Zay le vaky teny teo nombany fanamasina izy ary nampahalalany fanamasina fa tsy ho faty izy raha tsy efa mahita ilay Messia. Dia Simeona zany efa nitenen'ny fanamasina hoe tu vas pas partir en paix tant que tu rencontres le Messie. Dia netiny fanahy nakaiza izy teny kianja. Tsy kianja amin'ny vélodrome. Je ne suis pas contre du vélodrome. Fa kianja amin'ny tempoly. Netiny fanamasina kao amin'ny kianja amin'ny tempoly Simeona. Ary raha niditra indrindra ny ray aman-dren'i Jesosy. Hitanareo zany le fankatoavany Marie sy Josefa nitondra ny zanany tany tempoly tsy ho azy rery. Fa nataon'Andriamanitra amin'ny se concorde mihitsy amin'iny koa ny ionany izy mianakavy amin'ny fianakaviana anankiray dia zay nge ny antony andehanana any am-piangonana araka ny tenin'Andriamanitra hoe nitavany rahalahy aonazy izy maharanitra nitavam-behivavy azo atao nge mijanona eo amin'ny canapé dia mijery Facebook dia vite fa Josefa sy Marie nakeny amin'ny tempoly izy tsy ho azy rery ihany fa ho an'ny hafa koa dia izy Simeona. Quand Simeon, zay le teny eto hoe Simeona netiny fananaka ao akianjan'ny tempoly Simeona raha niditra indrindra ny ray aman-dren'i Jesosy anatanteraka izay andidiny lalàna ny amin'ny zaza dia iny Simeona nitrotro azy tafahaona tao reo raha samy mijanona tany amin'ny toerany tany reo dia zao tsisy dia ahoana ny tao anatin'ny Simeona velom-pisaorana an'Andriamanitra nanao hoe tompo alefaso am-piadanana amin'izay ty mpanomponao araka ny teninao hoe hitako maso tokony famonjena avy aminao. Tena Simeona zany ao amin'le fanterana io mbola tsy niona tamin'ny tompo izy dia hoe qu'est-ce qu'une vie sans rencontrer le Seigneur. Fa rehefa maty rehefa niona amin'ny tompo ao izy tsy mampaninona tsony na maty azy. Zany natao hoe mandry ampiadanana. Zany hoe ho an'ny lehibe ho an'ny zoko ohatran'ny Simeona koa zany dia zao votre vie n'a pas de sens et n'aura jamais de sens tant que vous rencontrez de manière personnelle le Seigneur. Ohatran'ny Simeon olona vokiandro zany fosy tena niandry teo foana izy dia natao hira moa izy eo any amin'ny katolika tompo hitako maso
lay famonjena zany ateo hoe mandry am-pahadanana raha sanatria tsika hiala eto amin'ity tany ity dia afaka hiteny ve hoe andry am-pahadanana ary efa misy maty indraindray dia soratany hoe natson'ny tompo ody any aminy dia mieritreritra ihany ianao hoe tena marina ve zany nisy tantara il y avait une blague aux États-Unis dans l'église il y avait un panneau où on écrit les nécrologies quand il y a quelqu'un qui est décédé. On dit un tel a été rappelé par il a plu au Seigneur de rappeler son bien-aimé ta. Fantatry le tanora teo amin'ny tanàna, il y a des jeunes qui voulaient blaguer, mais on sait très bien comment cette personne-là de son vivant et comment oser dire ça, il a plu au Seigneur. C'était une blague. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas, un anonyme qui a écrit sur un crayon sur les tableaux, ici le ciel, il n'est pas encore arrivé. Asanareo ilay izy tsy dia mahay mitantara. Reo zany tantara hoe sitraky ny tompony nahafaty azy. Dia nisangisangy le tovolahy hoe aty an-danitra tsy mbola tonga aty izy. Satria ireo nanoratra eo nalala hoe olona mbola tsy niaona tamin'ny tompo iny. Comment il ose dire qu'il a plu au Seigneur de rappeler ses fidèles serviteurs, alors que de son vivant, il l'a foulé, nataony tsinotsinona. Zany angendrindray ary mivavaka nataontsika te impiry moa ny tompony tsy mandondony ao fotsika. Na zaza ohatran'ny Jesosy, na tanora ohatran'ny Marie sy Joseph, na zokonjokony ohatran'ny Simeona. Dia Simeona nalala tsara mihitsy hoe tsisy dikany fiainany. Tsy ho tanteraka mihitsy zany atao hoe mandry am-piadanana zany. Zany natao hoe bonne mort euthanasie, euthanatos. Miala eto tany izy dia fantany hoe mandry am-piadanana izy satria nahoana miaona amin'ny tompo ary io tompo io nitondra azy indray amin'ny toerana hitantsika amin'ny tantarany Abrahama sy Jacob sy Josefa eo amin'ny Hébreu teo izy niala tetỳ tany izy dia nanantena indray une patrie céleste. Ny fiangonana kristianina ny fianakaviana te hitombo dia ny tsirairay mpiambanao aminy dia mahazo toerana ary mitombo avokoa na tanora izy na antitra izy na vehivavy izy na efa zokonjokony tahaka ny Simeona izy na koa efa antitra tahaka ny Abrahama 770 taona tahaka ny Sara, Isaka, Jacob dia izao reny olona reny na tsona araka ny voalaza teo Hébreu 1:7 hoe maty tao amin'ny finoana. Maty tao amin'ny finoana. Reny olona reny na tsona hoe sambatra ny maty. Tsisy ireo olona rehetra maty rehetrarehetra zao nefa tetỳ tany izy nanositosika ny filazantsara dia lazainy afa maty eo amin'ny tompo. Par respect on le fait. Mais est-ce que c'est vraiment ainsi? Si on n'est pas sûr, il faut le faire comme Simeon. Non. Tant que je ne rencontre pas le Seigneur, je ne peux pas partir en paix. Dia anjarantsika amin'izao farany taona zao hoe raha izao tokoa moa no andehantsika dia za hoe vonona tahaka ny Simona hoe alefaso tompo am-piadanana fa hitako maso le famonjena, niraisiko le famonjena. Ça j'ai des doutes ohatran'ny indraindray matahotra dia zay nge mahatonga antsika tsy tranquille. Satria tsy resy lahatra tsika tsy tahaka ny Simeona hoe raha miala eto aho aiza. Tsy fampitahorana anie zany fa tena hoe assurance mihitsy. Est-ce que j'ai de l'assurance dans la vie comme dans la mort? Manarak'izay dia isika hoe iska lehilahy ne izy fa ny vehivavy indray dia nisy vehivavy anankiray koa tao antsoina hoe tsy amikinako le izy Anna. C'était une prophétesse et Anna aussi elle exprime sa reconnaissance au Seigneur. Dia manao indray ny fiainany Anna satria jerentsika tao tsy maintsy tena isika zaza ne iny aka Josefa sy Marie ne jeune nanam-potoana izy fa zay tahaka ny Simona efa antitra efa sahirana zay efa manjoko sy afaka makany amin'izany fiangonana izany tsony hoe taona iahoana. Ay miteny tokoa nefa efa mandeha ny ascenseur ao tonga anatin'ny saiko le izy ho any zay mety sahirana mitrotro zaza zany nanaovany fiangonana zany mba tsisy hiteny ahaka manahirana miakatra amin'le tohatra ao. Efa mandeha ny ascenseur ary isaorana andreo mpanao travaux zany isaorana antsika manakavy koa manohana mba hahatonga ny olona tsirairay tena hoe anana an'izany fahasoavana zany. Dia hiteny hoe ahaka ny lehilahy izy matanjaka na efa antitra ary za vehivavy manahirana anao manjoko
Anne, elle était aussi, on va voir son histoire. Nisy koa vehivavy mpaminany natao hoe Anna ny anarany, zanaka vavy Fanuela. Tena antitra izy. Tena efa rahamama be. Mialatsiny amin'izay mbola tsisy rahamama be. Rahamama be izy satria izao ahoana ny tantarany. Fito taona ihany no nanambadiny taorinana tovovavy azy. Ho an'ny jiosy mazana eo amin'ny 14 taona eo dia efa manambady. Dia raha fito taona zany 14 taona ampina fito raika amby roapolo, à peu près vingtaine d'années, elle était veuve à vingtaine d'années, mais elle est restée veuve toute sa vie. Jusqu'à 80 ans, 84 ans. Dia nipetraka ao mpitondran-tena izy ary feno 420 taona. Dia ahoana nataony koa? Tsy niala teo amin'ny tempolo mihitsy izy. Vous voyez le mot temple, le mot église, que ce soit Abraham, que ce soit Jésus, que ce soit Marie et Joseph, Siméon, Anne, le temple, c'était leur lieu favori. Rehefa le mijery amin'ny vidy zavatra amin'ny le bon coin ohatr'izany reo dia cliquena ny favori, tia mon favori. Dia Joseph et Anne, izy efa antipavy mialatsiny amin'le fiteny, fa manana favori izy, manana lieu favori izy, dia aiza ao amin'ny tempolo io, ohatratsika zao. Tao amin'ny tempolo izy tsy niala teo amin'ny tempolo mihitsy izy fa nanompa an'Andriamanitra. Rehefa mafana ny andro ve, na rehefa mangatsiatsika satria tsy mazaka fanana izy, mialatsiny amin'izay mifanindry fa za zany rehefa miteny amin'izao dia indraindray tsika fantatro nareo dia zay izay indray pasteur zany resany amin'izany, tsy sanatria amin'izany. Tsy niala tao andro aman'alina izy ka nifady anina sy nivavaka. Wow! Nefa izy 70 taona. Satria nahoana te hitombo izy. Elle veut grandir en sagesse, selon le texte, selon le thème. Tonga koa i Anna tamin'io fotoana io dia ina nataony eo amin'ny tempolo eo ve sy mijery ry mpivavaka tsara, ry koa toatra ny patalohan'izany ohatra ny fitipitina, ry zany ny robiny ohatran'izao, zay ve ny nataony tao am-piangonana nataony tsy kerany rehetrarehetra. Non. Tonga tao amin'ny tempolo i Anna tamin'io fotoana io dia misaotra n'Andriamanitra ary nilaza momba ity zazy ity. Misaotra n'Andriamanitra, elle mène une vie de reconnaissance du fait de son âge. Misaotranao Andriamanitra 70 taona, misaotranao Andriamanitra maty vady nefa mbola nitahinao foana. Be dia be ny olona maty vady rehefa avy eo tsy hita intsony fa tena vizana tanteraka. Izy mbola nahatazona an'izany ary tsy niala tao amin'ny tempolo isan'andro. Dia tao izy dia nisaotra n'Andriamanitra. Elle a mené une vie de reconnaissance. Ary tsy vitan'izay ihany, nilaza momba ity zaza ity izy. Zany hoe zay no nambarany. Il y avait aussi, je le dis en français, il y avait aussi une prophétesse Anne. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu. Ce qu'elle fait dans le temple, c'est vraiment de dire publiquement, oui, c'était pas une catastrophe de perdre son mari, voilà, mais ce qui est important dans sa vie, c'est que le Seigneur est tout pour elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle parlait de Jésus à tous qui attendaient la délivrance de l'Éternel. Tonga ao am-piangonana izy dia manambara an'ilay Jesosy. Io Jesosy le tonga ao amin'ny tempolo io no nandrasan'ny Israely rehetrarehetra. Zany ry havana no atao hoe tokantrano fiangonana, misy zaza atolotra ho an'Andriamanitra, misy mpivady raha tanora izy mitaona ny ankohonana ohatran'ny Josefa sy Maria ho ao amin'Andriamanitra. Raha efa zokinjokiny tahaka ny Simeona izy dia izao velom-pisaorana an'Andriamanitra. Ndraindray ny zokiny rehefa zany mieritreritra mihitsy dia mivavaka mihitsy Andriamanitra hoe rehefa lehibe engany mba tsy tena kimenimena ao atokantrano.
falahelo mihitsy mivady aman-janaka menimeni ny rabofy zany fiteny menimeni ny bainina mizizo foana raha manana vinato izy dia mampalahelo mihitsy le vilato lana le vilato vavy tsy izany ny fiangonana tiatsika tsy izany tsika fa zao hitatsika teo olona velom-pisaorana an'Andriamanitra olona miandro ny fahafatesana ampiadanana zany te hitombo ary mateo ty amin'Andriamanitra sy tiana mahazidera amin'Andriamanitra sy mateo ty zany ny tena hoe fiarahamonina tiatsika aoriny mba ao an-trano jereo amin'ireo fa samy tsy hoe nanany ampy daolodalo hoe Josefa sy Maria hita mihitsy olona sahirana izy fa tsy izay fahasahiranana izay no sakana misy olona antitra teo tsy izay no famterana misy zaza voamena vava zao tsy izay no nanakana ny Josefa sy Maria ny tsika dia zao le fahasoavana men'Andriamanitra indray no manakana atsika tsy anatina an'Andriamanitra tsy sanatria mitsikery zany fa izany ny fitazana ara-tsoratra masina dia raha te handroso isika te hanana tokantrano mitombo tahaka an'izany tsika dia zay santionany tsy zay izy rehetra tsy hoe zay mahavita an'izay dia ampy fa amin'izao taona zay dia zay ny safidin'ny tompo hoe zay no mahasoa atsika zay raisiny zay hoe manahoany zany anina elle exprime sa reconnaissance au Seigneur pour Jésus et c'est Jésus suscite aussi l'enthousiasme de tout son entourage dia vita ny tempoly dia tsy hoe mijanona tany amin'ny tempoly izy ireo dia any an-tempoly ko zany ko mantsy misy dia any am-piangonana foana dia nitokantrano miaka fa rehefa vita ny anjarany tany amin'ny tempoly ireo olona ireo Josefa sy Maria tsinganina manokana rehefa avy nanatotosany zavatra rehetra araky ny lalan'ny tompo ny ray aman-dren'i Jesosy dia niverina nakany Galilée izy telo mianaka ho any amin'ny tanànany gérer la vie familiale et la vie d'église indraindray la vie familiale adino za io anisany tsy dia eritreretinareo fa za amiteny io za le anisan'ny voatihitra ary ianao manahoana tsika rehetra mianatra ao amin'ny fiangonana zany dia zao sady mpianatra mpampianatra avokoa tsika raha vao misy anankiray ao amin'ny fiangonana mihevitena hoe mpampianatra fa tsy ampianarina mihitsy efa tsy ao tsony zany nitoerany fa ny an-danitra na ny Saint-Pierre hoe le cimetière fa isika rehetrarehetra dia zao sady mpianatra isika no mianatra raha te hitombo fa tsisy mihitsy hoe ampianarina fotsiny izy dia tsy manan-komena mihitsy tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany na hoe izy dia mpanome lesona fotsiny ao amin'ny fiangonana fankalana lesona fa tsy fanomezana lesona on ne donne pas des morales dia zay ry havana ny teny amin'izao farany taona izao mialatsiny amin'ny fahalavan'ny fotoana fa zao hitako hoe fahasoavana zany raha samy hiala eto isika eto amin'ity tany ity dia manao tahaka ny Simeona hoe za tsy hiala raha tsy mianao amin'ny tompo zay sura fa mandry ampiadanana dia tahaka ny Josefa sy Maria ny zanany ny ankonany nataony lara-pamena zany tempoly io dia manambara ny fanatrihan'Andriamanitra dia anjarantsika mamaly an'izany any amin'ny saintsika tsirairay avy manahoana ny raha zaza tahaka ny Jesosy eto ianao raha jeune couple tahaka ny Josefa sy Maria ianao raha efa zokinjokiny tahaka ny Simeona ianao na efa somary antitrantitra tahaka ny Ana ianao na tahaka ny Abrahama tahaka ny Sara voalaza tsisy mihitsy zany hoe kosika tsy voakasika ny tenin'Andriamanitra ary zay magaga tsisy miala eto mihitsy sika tsisy anjarako zany fa mahazo avokoa dia anjarantsika mamaly tompo te hitombo j'ai envie de grandir je veux que ma famille grandisse comme celle de Joseph et Marie comme Abraham et Isaac. Il y a des difficultés, certes. Il y a des attentes non répondues, je me trompe peut-être, mais qui tardent à venir, comme celle d'Abraham et Isaac. Mais le Seigneur, il reste fidèle. Te hiaraka iaina amintsika indray izy hiampita amin'io taona vaovao io 4 amby 20 sy 2 arivo izay tsy fantatra zay
milaza daholo ny mpandinika hoe zao na ekonomika io na amin'ny zavatra rehetrarehetra ny azo antoka dia zao hoe ataovy tahaka ny simeona tahaka n'ireo rehetrarehetra hoe tsy misy lanjany tsisy vidiny tsisy asiny ny fiainako raha vao tsy manana an'io le nandrasa ny Israely ny andro an'io dia zareo nahita azy dia zay wao j'ai gagné le gros lot zany gros lot zany fa tsy le lazaina amin'ny 31 décembre amin'izao dia mahazo gros lot firy ny olona nanam-bola teto amin'ity tany ity zany mifaneraserany tamin'ny olo ohatran'izany fa tsisy fiainana tsisy fiadana tsy ady alan'ny Simeona ny teny hoe azatsofaty dia tena fahasoavana ho antsika zay ny teny hoe ny tempoly rery ihany ny fiangonana rery ihany no miteny antsika n'izany teny zany dia ho voninahitr' rery ihany fa nitsodrano amin'izao farany taon'izao dia zao mba ho kristianina mitombo ho tokantrano mitombo ho fiangonana mitombo araka ny loha hevitra hoe mitombo faindrena mateo tia amin'Andriamanitra sy ny olona zay ny tarigetra antsika indray amin'ny taona vaovao io mateo tia amin'Andriamanitra tsy hoe mambahoaka fotsiny dia nefa eo anatrehan'Andriamanitra tena na hoe tian'Andriamanitra fotsiny zaso ny tompo fa eo anatrehan'ny olona indray tena hoe tsy azo iainana mihitsy fa zao sady mateo tia amin'Andriamanitra no mateo tia amin'ny olona tsy misy mahavita an'izany afa-tsy le Andriamanitra Jesosy Kristy rery ihany dia ho azy rery ihany ny voninahitra amen.
Zay koa no mitondra antsika amin'ny fanambarana ny finoana, ilay finoana izay iraisantsika amin'ny kristianina eran-tany, ilay finoana izay mampitombo eo am-pitsanganana no anaovantsika izany. Milo an'Andriamanitra tsy soa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'indrindra vao mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an'Jesu Kristy zanan'ilay tokana. Izy no lalana sy fahamarinana fiainana. Izy dia tsy miova maty sy mio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, ny fiainana manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany manao babatisantsika ho tena iray. Dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Mipetraka ny fiangonana famorosa ny fandraisana mpandray fanasany tompo isika dia mandritry ny hira 720 ny farany izany rehefa ohatra ka vita dia mirosa aty amin'loana finaritra sy ny ray aman-dreny. Frères et sœurs en Christ, nous avons la joie d'entourer Finarge et sa famille pour répondre à l'appel de Dieu. Dieu qui nous a demandé d'affirmer devant la communauté leur désir d'être disciples du Christ par la confirmation de l'alliance de grâce, l'alliance de son baptême. Et rappelons-nous comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême. Toute puissance m'a été donnée, dit Jésus, au lendemain de sa résurrection, dans le ciel et sur la terre. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu, par sa grâce, conclut avec son Église. Et c'est lui qui confirme, à celle qui confirme cette alliance, nous avons la promesse que Dieu sera en elle, l'accompagnant sur sa route et l'éclairant dans sa vie par la présence de son amour et de sa parole que nous avons en Jésus-Christ. Donc je m'adresse à toi, Fnarch, veux-tu maintenant renouveler avec Dieu l'alliance de ton baptême et mettre tout en œuvre avec l'aide du Saint-Esprit pour rester fidèle au Seigneur jusqu'à la mort et à confesser toujours dans l'amour le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Je te demande alors de professer publiquement ta foi. En fait, avant qu'elle fasse la profession de foi, je voulais quand même rappeler que depuis quelques années, l'Église a changé parce que l'Église issue de la Réforme se réforme.
Donc on a abandonné l'idée que chaque Pentecôte, on reçoit la confirmation comme si Pentecôte était une machine à faire des confirmés. Mais 3 choses qu'on demande aux confirmants. Première, c'est assiduité au cours, soit par le biais du Zoom ou par le biais en présentiel. C'est-à-dire qu'on peut rater le cours en présentiel, mais on peut suivre. Parce qu'avant, j'étais obligé de répéter les mêmes cours pour ceux qui étaient présents, parce qu'il y en a qui ne viennent pas, et le cours, c'est un cycle en fait, donc il faut vraiment que le cycle soit complet. Le deuxième point, c'est la réponse au questionnaire. Donc elle a répondu je ne dirais pas à tous les questionnaires, mais une bonne partie, et elle s'engage à le faire. Et troisième point, c'est un entretien individuel où il y a des questions, et le but des questions, ce n'est pas de la recaler, mais si jamais elle n'arrive pas à répondre, c'est une occasion aussi de l'aider à comprendre. Mais à ma grande surprise, toutes les questions qui ont été posées, elle a vraiment... Et si je peux faire un défi, si je vous pose peut-être les questions qu'on leur a posées, je ne pense pas que beaucoup, je suis sûr, voilà, mais elle a répondu à toutes les questions, et même j'étais tenté de rajouter une deuxième question pour voir. Mais bravo, mon général, vraiment que le Seigneur soit avec toi et continue dans cette dynamique de foi. Donc, je te demande de professer ta foi pour que tout le monde... Et une dernière chose, comme Pentecôte n'était plus quelque chose de magique où il faut faire des confirmés, donc chaque dimanche, on peut faire une confirmation. D'où la raison aujourd'hui, ce qu'elle a choisi, pasteur, avec l'accord des parents, parce que je demande souvent, toujours aux parents, est-ce qu'elle est vraiment, c'est son propre gré, est-ce qu'il n'y a pas de pression, parce que les parents disent, ah oui, on t'a élevé, tout ça, il faut que tu sois... Non. Ou dans certaines églises, tu vas te marier, donc il faut que tu sois confirmé. Non, c'est une réponse libre et volontaire. Donc j'ai demandé aux parents, vous n'avez pas fait des pressions? Non, pas du tout, pasteur. C'est sa volonté, n'est-ce pas? Et tu vas le faire. Merci. Je crois en Dieu le Père, qui m'a créé à son image, en Jésus-Christ, son Fils, qui m'a racheté, au Saint-Esprit, qui m'a adopté comme enfant de Dieu, qui me régénère, me sanctifie et me guide. Je confesse que je suis un pauvre pécheur, coupable envers Dieu et digne de sa condamnation, et je mets toute ma confiance en Jésus-Christ, comme mon unique sauveur, mort et ressuscité pour moi. Pour répondre à l'amour que Dieu m'a témoigné, je veux me soumettre à sa grâce seule et régner ma vie sur ses commandements, en l'aimant de tout mon cœur et de tout mon être, en aimant mon prochain comme moi-même. Je confirme donc de mon plein gré l'alliance de mon baptême que Dieu a fait et renouvelle avec moi, et qui m'oblige à compter sans cesse sur sa grâce en gardant dans mon cœur l'évangile de Jésus-Christ. Pour affirmer toujours plus ma foi et ma piété, je veux prier Dieu, lire avec soin sa parole, fréquenter l'Église, participer à la Sainte Seine et employer tous les autres moyens que Dieu me fournira pour mon épanouissement en lui. J'accepte de respecter l'unité et la sainteté de l'Église et par conséquent me refuserai de me joindre à tout acte qui semerait la discorde au sein de la communauté. J'accepte de respecter et de me soumettre aux décisions prises par l'Assemblée des membres communion. Que le Dieu de toute grâce, qui m'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, me perfectionne, me fortifie, m'affermisse et me rende inébranlable. À lui seul soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles.
Amen. Oui, Fnat, chaque jour, Dieu te donnera la force de persévérer dans la foi et dans l'obéissance. Dans la tentation, il sera ta délivrance. Dans le doute, il sera ta certitude. Dans la peur, ton courage. Dans la souffrance, ton réconfort. Toujours, il te précédera sur la route et sans cesse, il renouvellera la joie dont il comble les siens. Aucune puissance au monde ne peut te séparer de l'amour que Dieu t'a témoigné en Jésus-Christ. Je dis et je redis, aucune puissance, sauf toi. Sauf toi. Mais, comme je dis à chaque confinement, aussi loin qu'on peut aller dans la révolte contre les seigneurs, tant qu'on a le souffle de vie, la porte de la repentance nous est toujours ouverte. Ce n'est pas une incitation à faire n'importe quoi, mais sache que le Seigneur il est toujours là pour nous tendre les mains. Voilà. Ok, tu as quelque chose à nous dire encore une fois? Je ne sais pas si c'est tout. Voilà. Donc pour ce jour spécial, j'ai choisi 2 versets. Le premier qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, au nom de Jésus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et le deuxième se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Merci. Dia miaraba nareo ray aman-dreny koa tonton Moïse et tati Mamso. Fantatrareo fa aiza izy ireo mipetraka lavitra tsy teneniko hoe aiza. Fa nanao izay azony atao taizan'n'ita azy ireo no tonga amin'izao satria izay mifanentenana tao amin'ny batisa hoe ampianatra n'ilay zanaka mba rehefa lehibe rahatra izay misy tenany no amaly. Izao ilay izy dia miaraba félicitation aminareo. Dia fantatra hoe fa falinareo dia noho izany fifalianareo izany ohatrany hoe hanolotra zavatra ao anay nareo. Tsy voatery hoe vola ihany fa zavatra afaka misy hira no manina izy mianakavy kely eo dia vita izay dia manao ny satria fanoloran-tena koa izay ny confirmation. C'est bon?
C'est pas encore fini. C'est l'essentiel. Bon, tout est essentiel. Andrea Marcaz, Fnatra et Esra, au nom du Père et du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Que le Seigneur soit avec toi, selon le chant que tu as fait, tu seras une bénédiction pour tout ton entourage. Amen. Désormais, tu as ta part, la table sainte, la Sainte Seine, et comme tu l'es déjà, tu participes activement aussi à la vie de l'Église. Donc, bon courage, merci. Et tu peux regarder l'Assemblée. Voilà. Alors, Fnacht, au nom de toute l'Église, au nom de toute l'AFP Max Marseille, nous te félicitons pour ce jour, ce grand pas avec le Seigneur que tu viens de confirmer aujourd'hui. Nous te donnons ton certificat de confirmation. Le règlement intérieur de l'Église suivra. Voilà, comme tu es maintenant confirmé. Et puis un outil pour ton chemin avec le Seigneur. Voilà. Fnacht est déjà une jeune femme bien engagée dans le service du Seigneur. Elle est membre du bureau du Saint Panazaramanin d'Aix-Marseille, mais aussi vice-présidente du Saint Panazaramanin national. Donc, bonne continuation dans le chemin que tu vas suivre avec le Seigneur. Tu es déjà bien engagé, mais nous sommes là, toute l'Église est là pour t'accompagner pour ce choix. Et encore félicitations. Izay koa no mitondra antsika amin'ny fandraisana fanasan-tompo antonona antsika finaritra sady arahantsika latabatra amin'ny tompo mihira tompo malalo no ataontsika dia miara-mitsangana ny fiangonana. Esse
mitoaka isika izara fiadanana amin'ny akavia sy ny akavanantsika afaka mifandray tany izay rehefa avy eo izana izy. Mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay manambara amin'ny fomba hita maso ilay fitiavany a izay tsikatsika maso nefa azo tsapahitanana iainantsika ivelomana isan'andro sandraro nareo ka ho diaraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa tompo masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny inay ny mitsokanao ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavorariana sy ho amin'ny fiainana tonga lafatra avy amin'ny teninao sy avy amin'ny herin'ny fanahy masina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra miaraka amin'ny zavaboary rehetra na izay any an-danitra na ety an-tany no hideranay ny iran'ny lanitra izay tsara tokoa sady mahafinaritra. Isika angataka ny fanahy masina koa mba hampidiny tompo ny fanahinao masina hiasa aminay mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny alalany sy miaraka amin'ny ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra raitsy toa amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Zao dia ny mpandray fanasan'ny tompo no mijoro dia ho avy ireo diakona izarany tena sy ny ran'i Kristy ny ranomboaloboka eo amin'ny sisiny. Eo ampovoany ny ranomboaloboka dia amin'ny sisiny ny divay rehefa samy mahazo isika rehetra dia mipetraka ny fotoana izay anaovana izany hiarahantsika misotro sy mihinana.
ry havana samy nahazo avokoa hoe sika rehetra raha izany dia raha hitsangana rehefa nisaotra izy dia nyvakiny ka hoy izy tamin'ireo mpianany raiso hano fa ity ny tenako izay omenanareo izao no atao vao fahatsiarovanahy ary toy izany koa ny kapoka rehefa nihina misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no atao vao fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo zao no hafa izay nyray latabatra tamin'ny tompo ka nandraisanareo any Kristy ho tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ary mazoto amin'ny fisaorana isanandro mandrakariva mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo isaorana ny Andriamanitra ny hira amin'ny tema 12 nataontsika hanatazana ny kapoka sy hanaovana rakitra fandraisana
dia fa malalo amin'ny tompo dia faly miarabantsika indray amin'izao alahady fa araiky amin'ny telopolo ny volana desambra izao alahady farany amin'ity taonity andro farany ihany koa amin'ity taonity dia miaraba ho any koa ireo izay manaraka antsika amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube sy Zoom ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra ny pastera Jean-Andrinandrasana isika tarika tamintsika amin'ny fotoam-pivavahana ary nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika ihany koa. Misaotra koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Maro amintsika no mandalo eto amin'ny FPMA Aix-Marseille amin'izao fotoana izao ka angatahana izy ireo izay voalohany no tonga teto amin'ny trano fiangonana ity mba hitsangana. Dia faly miaraba anareo ny fiangonana FPMA Aix-Marseille tonga eto amin'ity toerana ity miara-mivavaka eto amin'izao fotoana izao. Dia ny tompo ane momba anareo mandrakariva tompoko dia misaotra indrindra namangy ny FPMA Aix-Marseille. Afaka petraka. Fandaharam-potoanantsika toy ny mahazatra dia hitantsika etsy amin'ny fafana ny fiangonana dia manomboka amin'ny 10 ora sasany isaka alahady. Misy ny formation SAP KMPL izay anasana ny rehetra isaka alarobia. Ny étude biblique pas à pas Bible dia isaky ny asa zoma amin'ny 20 ora hariva anasanantsika rehetra amin'ny alalan'ny Zoom izay efa mahazatra antsika ihany koa. Misy ny fifoazana sy ny asa fampahirezana, fotoanan'ny fifoazana sy asa fampahirezana ny asabotsy amin'ny 8 sasany isaka sabotsy. Famery ny sekolahady isaky ny amin'ny 7 ora manomboka amin'ny 7 ora. Ny sekolahady manaraka dia amin'ny alahady 28 janvier torak'izany ihany koa ny catéchumène. Misy ny répétition ny amafy isaky ny asabotsy hariva sy ny alahady aorian'ny fotoam-pivavahana. Misy ny asa koa fanadiovana ny fiangonana sy fanatsarana ny fiangonana izay atao isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 9 ora sy sasany ka hatramin'ny 4 ora sy sasany. Afaka mandray anjara amin'izany avokoa izay rehetra manatalenta amin'izany na ny tsy mahay koa moa dia afaka mianatra, tsy sarotra ny asa fa fampianatra araka ny tenin'ny ray aman-dren'ny mpitandrina teotsika. Raha ohatra afaka mahandro sakafo ho an'ireo mpanao asa dia raisina tanandroa isaorana ny rehetra izany. Ny diakona tompona andraikitra amin'ity volana janoary ho avy rapitso ity dia ny groupe A sy ny groupe B. Daty tsara ho tadidiana dia rapitso dia misy fotoam-pivavahana alatsinainy fa voalohan'ny volana janoary misy fotoam-pivavahana izay manomboka amin'ny 12 ora. Misy ny formation des serviteurs ho an'ny mpiandraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana ny zoma fadimy volana janoary amin'ny 9 ora alina amin'ny alalan'ny Zoom. Ny volana janoary amin'ny 12 dia misy ny assemblée générale ny SLK izay fidianana ny birao hiasa mandritry ny ataona roa manarak'izany koa dia misy ny assemblée générale ny sampana skoto amin'ny 3 ora atoandro. Ny 17 ny volana janoary dia misy ny formation des serviteurs izay anasana ihany koa ny mpiandraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Ny 14 ny volana janoary dia fanokanana sy fandraisan-tanana ny diakona sy ny mpiandraikitra rehetra izay asa ny taona 14 sy 20 sy 20 eto amin'ny TAF Aix-Marseille. Ny fotoana
amin'ny mahafotoan-dehibe an'io andro io dia manomboka amin'ny 10 ora. Manarak'izany dia etsy aoriana afaka jerentsika, afaka vidintsika koa misy ny dépôt CLC, boky isan-karazany izay mahasoa sy mahafinaritra etsy aoriana etsy amin'ny Tadribakoly. Vaovao 13h matin, misy ny consultation gratuite fa mila maka rendez-vous amin'ny birao na amin'ireo équipe médicale ny asabotsy izao 6 janvier manomboka amin'ny 10 ora sy sasany ny rendez-vous. Misy koa ny fanatanjahantena sy fitaizam-batana karaté miaraka amin'ny tonton Augustin isaky ny asabotsy amin'ny 10 ora hariva ao amin'ny salle Katé. Torak'izany ihany koa misy ny banque alimentaire izay misokatra trano antsika mila izany, hitantsika tsy amin'ny salle Katé, afaka mitondra izay manana omena toy ny atody, conserve, menaka isan-karazany, izay rehetra mila izany dia afaka mandrosa tsy amin'ny salle Katé. Tonga dia mandrosa tsy amin'ny salle Katé, misy placard ao dia afaka maka ao. Vaovao faritany dia ny sekoly alahady eto amin'ny faritany Atsimo Atsinanana ny asabotsy fa 7 amby 20 ny volana janoary amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora dia misy fiofanana any moniteur sy ny monitrice any Saint-Étienne. Ny 7 ny volana janvier dia misy koa ny fametrahana installation ny pasteur Toky Rakotondrenavony amin'ny herin'ny androany zany anisy amin'ny 7 ora maraina. Ny fisoratana anarana dia tapitra anio faraky amin'ny 30 ny volana desambra. Rakitra. Ny rakitra dia hitantsika etsy amin'ny fafana, tsy ho tononoko fa efa samy mahita angamba isika mianakavy, dia misaotra antsika rehetra no izany rehetra izany, Andriamanitra manakare-pahasoavana ne maro izay rehetra lany. Ampatsahivina hatrany fa misy rakitra roa isan-kalahady, dia ny rakitra voalohany izay momba ny fonctionnement de l'église, ny rakitra faharoa izay fanatsarana sy ny momba ny trano dia atao amin'ny kitapo manga. Misy ihany koa ny panier connecté voalohany dia momba ny fonctionnement, ary ny panier connecté izay mifono lamba manga dia ho an'ny fanamboarana sy ny rehetra momba ny trano. Dia izay indray ary ny vaovao sy ny asa miandry eto amin'ny tafontsika ka aoka hitondram-bavaka izany rehetra izany. Izao tsika dia tonga amin'ny fotoana izay akasitrahantsika sy hitondrantsika am-bavaka ny fianakavian'ny pasteur Oby, dia angatahana ny komitin'ny tafo ho hiakatra ety, ary izy mianakavy kosa dia hiangaviana mba handroso. Kely dia mahita izay mba mahita andry zareo. Oui, le comité vaovao koa afaka asaina koa hiakatra, saotra tompoko.
Saotra tompoko. Eny ary irisy menakavy, pasteur Roby, tonton Fabrice, Fabiana, Jaël et Elias. Vous êtes tous là? Ry havana malalaka nisy menakavy. Raha tamin'ny 9 oktobra 2024 dia nandray taratasy isika rehetra ny FPMA manontolo ny eto amin'ny tafo Aix-Marseille avy amin'ny prof UB sy ny voamierany fanompona mampilaza fa i pasteur Roby dia ho raisintsika FPMA Aix-Marseille hianatra ra miaraka amin'ny pasteur Jeannot sy isika FPMA Marseille rehetra. Faly ny fonaina ren'izany. Heritaona tokoa zay no niarahantsika teto. Tena matsiaro feno ny fahasoavan'ny tompo zay no niaraka taminareo dia nianaka teto. Nozarainareo zay rehetra afaka nizarainareo teto dia tena misaotra ny tompo zahay nofanginareo fa tena feno ny fahasoavany ny FPMA Aix-Marseille sy izay tsirairay teto amin'ny FPMA Aix-Marseille. Koa dia tonga tamin'ny volana oktobra 2023 sy 2024 teo indray koa 2023 sy 2024 ny taratasy manendry any pasteur Oby ho mpitandriny ny tafo FPMA Avignon. Koa dia faly ihany koa izahay satria vita soa ny fianaran-draharaha izay niarahantsika teto. Ny FUIB sy ny voamieran'ny fanompona nanendry anareo ho any amin'ny tafo Avignon indray. Maromaro ny tafo Avignon izay hitanay manoloana eto. Koa dia mirary soa anareo zahay avita soa izarandray any amin'izay tafo Avignon nandrahana anareo ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anareo. Dia ny tompony ombanareo hitaridalana anareo hatrany amin'izany asa misiona napetrany taminareo izany sy napetraky ny fiangonana taminareo. Dia ny anteny indraminay dia le amin'ny Filipiana toko 4:7-20 manao hoe fa Andriamanitra atateraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia izany teny izany tokony ho indraminay hoentina irariana ny dianareo sy ny asa ho anareo any amin'ny tafo Avignon. Tsy ampy kory izany firariana izany fa izahay dia te hitondra anareo ambavaka ihany koa. Dia manentana ireo solotena ny sampana tsirairay izay hitondra ambavaka ho anareo dia mianaka. Iary vavaka sika tompoko. Mbola velom-pisaorana anao zahay raha eo amin'ny nanomezanao izao fotoana izao. Fotoana natokanay hitondrana ambavaka ny pasteur Roby sy ny fianakaviany. Misaotra tompo amin'ny nanomezana anao anay azy ireo teto amin'ny fiangonanao. Mitondra ambavaka manokana izahay ny zanany 3 da. Arovy izy ireo raha eo mba ho lavitry ny aretina ka hanana fahasalamana lalandava. Tsy ho faharovy ary tombatra any amin'ny lafiny rehetra, amin'ny fahendrena, amin'ny finoana sy amin'ny fanarahana anao. Tantano izy ireo raha eo, hanampy azy ireo ianao ary hitondra azy ireo amin'ny lalana tokony alehany. Amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany.
Seigneur, nous remercions pour le travail qu'elle a pu faire ici. Merci Seigneur pour tout ce que, pour sa disponibilité. Merci particulièrement pour toutes les études bibliques qu'elle a pu faire avec nous, les jeunes. Et en nous remettant entre tes mains, Seigneur, le travail qu'elle va faire encore l'année qui vient, pour toutes les années à venir au sein du TAF Avignon. Je prie Seigneur pour que tu puisses être avec elle dans sa marche avec toi, pour qu'en toute circonstance, elle puisse se reposer sur toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour elle et toute sa famille, pour qu'ils puissent être des lumières partout où ils vont aller. Amen. Mbola misaotra anao tompo fa nahazo mpitandrina vaovao ny fiangonana Rahavaviny Avignon ary mivavaka manokana izay ho an'ny vadiny. Ianao any ame hery sy tanjaka fahasalamana ho azy ary ho lehilahy hitandrina ny teninao ahafahany manotrona sy manohana ny vadiny amin'izany asa sy andraikitra mavesatra izany. Izany atao amin'i Jesosy Kristy zanakao tokana mpamonjy anay. Andriamanitra misaotra anao izay fa menao fotoana afaka mifampitondram-bavaka sy mitondram-bavaka ihany koa ny pasteur Ioby Mianakavy. Misaotra anao ny amin'ny nanomezanao azy anay nandritra ny herintaona teto amin'ny TAF FPMA Aix-Marseille. Misaotra anao ny amin'ny iraka vaovao izay omenao azy indray ao amin'ny TAF FPMA Avignon. Vavaka izay Andriamanitra ho an'ny pasteur Ioby manokana mba handray mandrakariva isan'andro, handray an'ilay fahasoavana izay avozinao isan'andro izy Andriamanitra, handray ny fitiavana izay omenao azy isan'andro ihany koa, ahafahany mizara izany amin'ny fiangonana izay ho tandremany indray. Mba ho reny Andriamanitra feno fitiavana, satria ianao Andriamanitra fitiavana no manome fitiavana azy. Ianao Tompo no hitarika azy amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hanome fahendrena azy, hitarika ny fiangonanao mba ahafahany mitaiza ny zanaky ny fiangonanao, ny zanakao tsirairay avy eo anivon'ny fiangonana, ahafahany ihany koa manitsy Andriamanitra izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ahafahany manohana izay rehetrarehetra araka ny sitraponao ary andeha araka ny sitraponao Andriamanitra. Dia mifanainao masina anao ka hitari-dalana, ianao no ka ho andry afo, andry raona ho azy ihany koa eo anivon'izany asa izay omenao azy izany indray, mba ahafahany miasa Tompo ao anatin'ny fiadanam-po, ahafahany miasa ao anatin'ny fifaliana ihany koa miaraka amin'ny TAF FPMA Avignon. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tompo, ianao no efa niantso ny pasteur Ioby hitory sy hizara ny teninao. Ankehitriny izy dia notendrenao indray hitondra ny vahoakanao a Avignon. Ka mitondram-bavaka manokana azy izahay, ianao ame azy fahasalamana, feno ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy. Irina soamatsara ny asa rehetra izay nakinonao taminy, ary dia mitondram-bavaka koa ny vahoakany Avignon, ny TAF Avignon, engane ho vahoaka indry, miaino sy matahotra anao, ka hiara hifampitaiza sy ampiroborobo ny teny filazantsara anao. Amin'ny anaranao Jesosy no zavavaka izany. Amen. Dia mbola tohizanay ry Tompo izany vavaka izany, manolotra ny fisaorana anao izahay noho ny amin'ny nanoloranao an'ny pasteur Ioby teto amin'ity fiangonana Aix-Marseille ity. Napetraka ao teto izy, niara niasa tamin'ny mpitandrinay izany Norandrenandrasana. Dia tsapanay tokoa izany satria nitondra famelombelomana aina, nitondra fahaveloman'ny finoana teo amin'ny sampana rehetra teto amin'ity fiangonana Aix-Marseille ity izy. Isaoranay anao izany Andriamanitra, ary ankehitriny dia misaotra azy koa izahay tao anatrehanao zao vahoaka rehetra zao, satria nanaiky izany fitarihinao izany izy, izany asa nametrahanao azy izany. Dia tsy hijanona eto ny asa izay nampandranao azy, fa mbola hitohy, ary mandrakizay dia olom-baositra ao izy koa hitondra izany
teny hitondra izany aina ho an'ny vahoakanao izany, dia mangataka ny fitahiana avy aminao ho azy sy ny ankohonany ny vady aman-janany eo amin'izany asa masina na ny antsoinao azy izany izahay. Koa anao ny dira sy aja ry voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mbola mamerina ny saotra sy ny dera anao ihany izay Andriamanitro noho ny antsonao an'i Pasteur Oby ka nahatonga azy ho mpitandrina misaotra noho izany fahasoavana lehibe izay ny antsonao azy izany. Misaotranao ihany koa izay noho ny fahavitan'ny stage ny teto amin'ny TAFEX Marseille. Noho ny fitiavanao dia vita soa izany stage teto izany ary nahazo voka-tsoa ihany koa izahay fiangonana manontolo noho n'izany fandalovany teto amin'ny tafo izany. Eo anatrehanao ihany koa Jesosy eo ny fandehanany any amin'ny tafo Avignon. Ianao ny tantana azy any ary anome azy hery sy tanjaka ahafahany matotosa ireo asa maro izay mbola iandreketany. Eo anatrehanao ihany koa ny projet maro ny zavatra mety tiano tanterahina amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, ka ianao Tompo no homba azy, hitarika azy, anolo-tsaina azy amin'izany rehetra izany, ary indrindra ianao no hanome azy hery sy tanjaka ary fahasalamana ahatotosany ny andraikitra misionera izay napetraka ao taminy. Dia izany vavaka izany Tompo dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay Tomponay be fity. Amin'ny anaranao nanaovanay izany Tompo. Amen. Ry Menakavy ho mariky ny hafalianay sy ny fitiavana fa indrindra ihany koa ny fankasitrahana nareo dimy mianaka nandritra fotoana maro ny arahana teto izay, dia mba misy fanomezana hita maso tolotra iaonareo mianakavy ao ny tsodrano hita maso. Iny koa misy boky mirakitra ny fankasitrahana avy amin'ny tsirairay, ny amboaram-boninkazo ihany koa, ary farany dia ialana tsiny sahady fa misy fanomezana iray izay mbola tsy tonga eto toerana fa ho avy enona fa tsy ho ela loatra, dia fitaovana entinao miasa dia robe pastorale izay atolotry ny FFPMA ex Marseille rehetra ho anao. Afaka mipetraka dia misaotra betsaka anareo solitenan'ny fiangonana, misaotra indrindra tompoko tamin'ny fandraisana anay dimy mianaka nandritra n'izay heritaona izay, ary indrindra misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny alehiben'ny fitiavany sy ny alehiben'ny famindram-pony, satria izy no ivon'izao zavatra rehetra izao, ary raha tsy avy aminy izao dia tsy tanteraka. Dia misaotra indrindra koa ny ambaratonga any amin'ny Foibe izay nanao ny fandaminana rehetra, ary misaotra manokana ny zoky iray aman-dreny zany Pasteur Janot tamin'ny fandraisany an-tanana manokana nanefana ny stage nandritra n'izay heritaona izay, ary tena tsapa miaraka aminareo komity izay nandrayko, miaraka aminareo fiangonana izay nandray anay teto, fa nitombo tamin'ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra izahay, ary indrindra tamin'ny
fitiavana an'Andriamanitra ary tsy ny tenako irery no nahazo tombony tamin'izany fa indrindra ireto vady aman-janako izay isaorako manokana koa ny amin'ny fanohanan'izy ireo dia tsy ho lava teny tompoko fa mba misy zavatra kely izay nanamarika ny fonay mivady sy izay izy telo mianadahy-kely nandritra ny passagenay teto nandritra n'izay herintaona izay isaky ny tonga eto amin'ity toerana ity izay dia tsy foana ny fiangonana na amin'ny fotoana andavanandro ary izany tsy ny asabotsy ihany na ny alahady na inona andro misy fiantsonana misy zavatra izay iarahana eto amin'ity fiangonana ity dia ny zavatra tsapanay dia zao misy fandraisana tena mahafa-po foana eto ary araka ny vision n'ity fiangonana ity moa hoe viens et vois dia zao tena nahita zahay tonga teto zahay nasainareo nantsonareo dia tena nahita ny fahasoavan'ny tompo teto zay tompoko ary ankehitriny dia voatendry tsy alavitra akaiky ihany ary araka ny toriteny teo hoe nitavan'ny rahalahy mandrangitra nitavan'ny rahalahy zay dia manantena fa tsy eto amin'izao toerana izao ihany no iaonantsika fa miandry anareo koa zahay any amin'izany toerana izany ary matoky fa tsy ho avelanareo irery ary izany ny tena toky lehibe na resy lahatra na ny ekena izao fanendrena izao dia matoky izahay satria manana anareo manohana mambavaka anay ary mahery izahay ao anatin'izany vavaka izany dia mba hamaky ny rapport de stage ndraimbava fotsiny pasteur Jeannot ngamba no izy no premier destinataire n'ity rapport de stage izay nataoko ity partie izay tena nanaitra azy ary tena hoe naharesy lahatra nay mivady izay nolazaiko teo dia ny réalisation des travaux izay teto amin'ity toerana ity satria raha tonga teto izay tamin'ny voalohany mbola tsy ohatran'izao io varavarana fidirana teto io ary nidirako teto farany mbola tsy nahita n'ity parvis teto ity koa fa dia zao tao anatin'ny rapport de stage izay nalefako tany amin'ny Foibe dia zao ny zavatra nisoratako tao izay tiako mba zaraina aminareo fa tena misy fijoroana vavolombelona mivaingana hitanay maso eto amin'ity fiangonana ity ary mampiorina antsika tsirairay izany amin'ny teny vazaha moa nanaovako ny rapport de stage mialatsiny pour les travaux de mise aux normes au sein de l'église FPMA. Je me permets de faire une section à part pour cet engagement si particulier. La FPMA Aix-Marseille, dans son projet d'acquisition, qui avait débuté avec les pièces jaunes, a réussi à franchir le grand pas de changer son statut de nomade et locataire, culte auparavant à Aix-en-Provence et Marseille, dont j'étais témoin moi aussi, en statut de propriétaire fier, mais humble et modeste. Et c'est cette modestie qui fait la force de la FPMA Aix-Marseille. Et toujours dans cette modestie, une petite équipe de quelques bras s'est engagée à réaliser les travaux de mise aux normes. Et cette équipe, qui paraît insignifiante, réalise des merveilles pour la communauté. Peu importe leur effectif, ils se sont engagés à continuer les travaux non-stop tous les samedis. Leurs efforts sont totalement remarquables et les membres de cette équipe, de cette petite équipe, sont également émerveillés de la grandeur de Dieu face à leurs petits ouvrages qui ressemblent à une graine de moutarde,
semé, qui devient de plus en plus un grand arbre. Dia izany tompoko no teny andraisanay zava-mahagaga, tena zava-mahagaga eo imasontsika tsirairay izany asa izay misy eto amin'ity toerana ity zany, ary zahay izay mbola any am-pandehanana any moa dia mbola tsy ao anatin'izany statut propriétaire izany, nefa rehefa nanao an'izany stage teto izany ny tenanay dia mahatsapa fa avec Dieu tout est possible, rien ne lui est impossible. Ary izany finoana sy témoignage izay nozarainareo taminay izany no hery entinay anatanterahanay ny asa izay nanirana, fa dia mametraka ny mandra-piona tompoko. Dia izay moa mety mbola hiverimberina eo ihany, izay tsy mahafoy zanaka zahay, tsy malalaka ao anay foana ny varavarana, ka rehefa tonga zahay dia fantatray fa misy fitiavana mandray anay ao dia toy izany koa ny varavarana any amin'ny tafo FPMA Avignon any tompoko, mandroso aza misalasala fa mbola zanaka nareo ihany no any, fa dia misaotra indrindra amin'izao mari-pitiavana asehonareo izao, misaotra tompoko. Afaka mipetraka isika tompoko. Zao dia tonga amin'ny vavaka trano sika raha tsy diso mbola hiary vavakantsika tompoko. Mbola velom-pisaorana anao ny foamam-pananay ry Andriamanitra rainay be fitiavana, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Makasitraka anao izay Andriamanitra rainay eo noho ny amin'ity trano izay natokana hiderana sy hankalazana ny anaranao ity, izay tsy avy tamin'ny herinay na ny tanjakay fa tena hoe tolotra avy aminao, satria miainga tamin'ny faniriana sy ny hetaheta, ary ihany koa ny teny izay nalokon'ny vava, ary dia ankehitriny dia nataonao tonga zava-misy zany, araka ny teninao hoe tsy misy afaka mandraina inona na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Dia misaotra indrindra tompo, ary ankehitriny dia mametraka ny sisa manaraka rehetra, ny amin'ny fanatsarana, ny amin'ny famenoana, ny amin'ny lafiny ara-bola, ary ihany koa ny fikarakarana rehetra tompo. Ianao anie ny ampitombo ny herinay eny am-pandehanana, ampitombo ny tanjakay eny am-pandehanana, ampitombo sy hanome anay ny fahaiza-manao, ny fahaiza-mandamina, ny fahaiza-mitantana, ary indrindra ny saina sy fahendrena entina manatotosa izany rehetra izany. Dia mangataka izay tompony hetaheta-ponay mba tena tsofinao rano, ary tena tahinao zao trano zao, mba tena araka ny teninao tokoa tahaka ny tranom-bahiny izay mandray ireo ondry izay maratra rehetra, ireo ondry izay vesaran'ny olana, voagejany fahotana, vesarany enta-mavesatra rehetra, mba ireo rehetra izay mitady famonjena. Dia misaotra indrindra tompo, fafaly izahay midera sy manompo anao ao anatin'izao trano izay nomenao izao. Misaotra tompo ny dera sy ny laza sy ny voninahitra rehetra dia atolotra anao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
hevitra ny tatybakolo ny laza tamiko fa i tsy famantaranandro i tsy tara mbola am'roambe folo latsaka folo izy zao nefa efa tsy zay tsony milaza aminareo nefa na zany fa ny fianakaviana Andriamakajy dia manolotra mofomamy sy ranomafana zany zay iarahantsika sady arabana sy tsofana rano koa andry paster Roboka asa matahotra fa misy mba tsakitsaky zany hoe arahantsika rehefa avy eo dia afahantsika mamarana ny fotoako vavahana milamina zany fa tsy maimaika rakisaorana no ataontsika amin'izao indreny amarony soa. Antsika no trandrakotra Para
peraka isika dia tonga amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana dia mamarana ny fotoana isika amin'ny tsodrano. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao, misaotra anao zahay midera mankalaza manome voninahitra anao. Andriamanitra marina, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsy toa mahefa ny zavatra rehetra ianao. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra anao izay amin'izao fotoana izao, alahady farany amin'ity taona ity, mbola nitondrahanao anay teto amin'ity fitoerana masina ity. Hiaona aminao, handray ny tena sy ny ranao Jesosy. Hamelomanao anay, hanasitrananao anay, hanafahanao anay ary hitondranao fiadananao anay. Misaotra ry Tompo, misaotra ny amin'ny nandraisanao any finaritra, nanamafy ny fanekenao indray ianao tamin'ny finaritra androany, ary misaotra anao zahay mideranao. Ho amasinanao tokoa ny fahatanorany ary tena ho mpiaradia aminao tokoa ny izy amin'ny fiainany manontolo. Ianao no hanolo-tsaina azy, hanome fahendrena azy, ary aro azy hamefa manodidina. Misaotra anao koa ny amin'ny pasteur Ioby, tonton Fabrice, izy telo menadakely, izay nifanao mandram-piona taminay androany, tonga ny fetra andray ny andraikitra mahapastora azy izy any Avignon, dia ho feno ny fiadananao tokoa ny fiainan'izy menakavy, ary hiaraka amin'izy ireo ianao tsy andaona ho afoy azy. Izao vahoaka marobe izao mpamonjy eo ny entinao eto, ataonay ahoana ny tsy saotra anao, nomenao tombonandro havelomana, afaka manatrika ny fotoana alahady farany amin'ity taona ity. Hivalona izao taona izao, na inona vitanay teo anatrehanao, na inona tsy nankasitranao tamin'ny fiainanay Tompo, dia hivalona tahaka ny taona lasa ity izany, fa aina vaovao, hery vaovao, finoana matanjaka. Izany indray no hiainanay manomboka rahampitso, satria mbola manavao anay ianao, manavao ny fanekenao isan'andro aminay ianao, manavao ny famindramponao. Ary izany no hideranay sy hankalazana ianao. Ianao ny ahatanteraka izay rehetra irin'ny fony izao vahoakana izao eo anatrehanao. Ary ianao koa no ampahery, ampatanjaka, na inona lalovana amin'izao fiainana izao. Andriamanitra tsy tony, Andriamanitra ivavahanay, ary Andriamanitra mahay miazona anay, mba tsy ho ketraka na ho kivy, fa mampitombo isan'andro ny famindramponao aminay ianao. Ary misaotra anao izahay. Anao ry Tompo Andriamanitra, izao rehetra izao sy izay rehetra ho aminy. Ko ankehitriny izay dia mangataka anao mba hampianatra anay, hanolotra ny tenanay ho anao. Omeo anay mandrakariva ny fo, matoky ny fitantananao, matoky ny fitondranao, mba hahatonga anay hahafoy vola mankarena, hahafoy fotoana, hahafoy ny hery tanjaka
izay raisinay avy aminao mba entinay hanoanana ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Ary dia misaotra anao izahay satria tsy diso anjara amin'ny fahasoavanao fa ny teny fikasana rehetra izay nataonao dia ho tanterahinao amin'izao fiangonana izao. Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy ho ianao. Ko mangata amin'ny tompon'ny vokatra. Ko ankehitriny izahay tompo ho mangataka aminao mba hanirahanao mpanompo ho amin'ny fiangonanao. Dia ampahireo sy atanjao ny fiangonanao ary tahio ny asa rehetra izay tanterahana amin'ny fiangonanao mba hahatonga ny fiangonanao tokoa ho fahazavana, ho jiro, fanasina ary hahatonga ny fiangonanao raha ho avy any amboninahitra ianao dia mba haritra amin'ny finoananao ary hitsenanao amin'ny fifaliana. Mametraka feno ampelantananao izahay ry Andriamanitra rainay ao. Izay rehetra vita tamin'ny taona lasa notahinao, izay rehetra tsy nankasitrahanao kosa dia hamindra fo aminay ianao. Apetraka feno aminao ny atrehana indray, ny andro rahampitso, mba ho feno ny fitahinao ane izahay omeny ao tombonandro ahita ny andro vaovao rahampitso indray. Ary dia misaotra anao mametraka izay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana, izay rehetra ao anatin'ny fahasairanana, na inona endrika izany tompo ao. Andriamanitra manakare-pahasoavana ianao ary matoky izahay fa tsy mba oron-javatsoa izay rehetra matoky anao, izay rehetra zanakao, asan'ny tananao, efa nekenao, adidinao, dia entinay eo atongotrao mba ho fenonao ny fahasoavanao. Mbola mamerina fisaorana fankasitrahana anao izahay ary mideranao Andriamanitra fa tsy nahafoy na nasaraka anay ianao tamin'ity taona manontolo ity, ary mbola matoky izany fitiavanao izany izahay fa ho tanterahinao amin'ny fiainanay izany. Ary dia akambanay izany amin'ny vavaka nampianarinao anay ry Tompo, manao hoe rainay ao izay any an-danitra. Ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay anona saza ao anay, ary mamelana elokay taky ny amelana izay meloka taminay. Raiza mitonga ny fankatana fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao fanjakana sy ny elo ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fotoana isika sodrano no irosontsika avy hatrany dia avy eo aorinan'izay ny hira faneva eo am-pitsanganana no andraisantsika ny sodrano. Iaro anao amin'ny ratsy rehetra ny Tompo, eny iaro ny fanahinao izy, iaro anao ny Tompo na mivoaka ny trano ianao na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Hira faneva. Thank you.
voninahitra ho an'andriamanitra ray sy zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo ka manimpony tompo dia bon réveillon atoty atosa manaova fety sambatra dolidoly isika mianakavy. Dia misy mofo mamy ao zany ny tampihavanana ifampizarana tsakitsaky